atao ve ny misaika aty amin'ny village indrindra le tatoato zay efa maromaro ireo ankizy na tenany ranomasina tokony fatatao ny misaika village ary reo tokony fatatananao miteny hoe raha ranareo olo misaika village satria maro loatra olo maty raha misy mpiambina io tsisy olo miseky raha aminaka aloha tsy mety mihitsy miseky tsy mety olo miseky eto satria tsy fa maro ny olona maty eto zay zay miseky eo lasa dia fa ay ma herinandro dia faty koa misesy iny zao faty raiky io mbola tsy taitsamo raika iny efa hita raha karaha aminaka dia tsy atao miseky village tsy tokony atao satria le zavatra zany manimba tanàna voalohany faharoe mampalahelo hitaneny tranga isan'andro satria zaza ry aman-dreny mieritreritry hoe zanaka an'izay misoa makaiky eo kanefa reo mandeha misika village fa rano mampalahelo hoe mampalahelo ry aman-dreny sahirana mitady ry aman-dreny sahirana kanefa zaza maditra ary ampiisika zay koa zay le mpiambina tokony mba kamafisina tsara mety mba tsy dia misy loatra zay raha aminaka manokana aloha ohatra ny tsy atao tsy misaika aty village satria efa maro olona taditry herinandro na sy herinandro raika ary maro be nefa le rano zany marivo nefa raha misaika eo tonga dia tsy hita raha io tsy misotona mihitsy zany anaty za aloha tena manafatra ny ray aman-dreny aloha le zaza tazotazomina ihany fa tsy ampisaikena aty amin'ny village aty fa tena mangala tataty zany izy tena misotona olona be raha ny hevitrako manokana aloha dia tokony le ray aman-dreny izy zany manamafy an'le zanany hoe mananatra anazy hoe tsy handeha aty intsony satria le ankizy manko ny handeha aty foana ny natao dia tokony le ray aman-dreny izy zany manana fanapahan-kevitra hoe tsy alefa aty intsony satria le ranomasina efa hita fa misy tombo foana ny isan-kerinandro misy foana dia tokony mba le ray aman-dreny izy zany manana fanapahan-kevitra hoe tsy alefa intsony izy ianao fa efa misaika teto amin'ny village za ndraiky hoe tsy masaky misaika aty za fa ziska hoe mandeha mijery manodidina fotsiny tokony mandray fepetra mihitsy ny be ny tanàna mampiasa le polisy municipal mba hiaro sy ambina le olona tsy isaika amin'ny village ary tokony asiana ora zany le fisehana amin'le village rehefa manomboka rivariva miakatra ny rano dia tokony tsahatra le mpisaika za aloha hatramin'izay nidretra amin'ny tena Madagasikara dia mbola tsy nisaika tamin'ny village mihitsy misy ata manokana be noho ny fatahorako ny zavatra ohatr'izay afatra ho andray aman-dreny zany tokony arana masakaiky ny ankizy koa manjary miteraka olana miteraka problema ho an'ny tokantrano-tena ihany koa noratsanana avokoa ireo sapakazo manamorona ny lalana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nanomboka ny maraina teo ka ireo sampana mpamonjy voina avy ao anivon'ny commune urbaine ny Mahajanga no manatanteraka izany izay natrehana andriamatoa ben'ny tanàna ny Mahajanga isy ireo mpiara-miasa aminy nanomboka androany maraina moa zany ny commune urbaine Mahajanga zany zao raha hitantsika dia miezaka izay zao manome manapaka amin'ny fomba fanomezana endrika ny hazo rehetra manamorona ny arabentsika satria hitantsika fa nahazo ny orana le kakazo dia mirokona be misy ny sasany tena fatady andakitra ny arabe ka mahatonga ny fiara miala n'ireny aksa reny ka sanatria miteraka loza fifamoivoizana mihitsy ka mitantona zany dia eo le fananana izay azo mety manakana sy manebatsembana ny fifamoivoizana izay fa indrendrandrendra ihany koa hoe mba tapahana amin'ny fomba fanomezana endrika ny tanàna ihany koa le izy raha ohatra ka mandeha amin'ilay trottoir zany tsika rehefa vitsy zao azy zao dia manjary karazana hita ohatrany sarisary naturel tsika sady manamaloka le izy manome endrika ihany koa ka tsy hoe fitapahana fatany akory le azo zany fa fatapahantsika mba hoaingo ny tanàna ihany koa mampisika antsika rehetrarehetra ihany koa zany mba tsy hanapatapaka ihany koa ny azo any amin'ny tokantranotsika satria efa tanjona firenena ny fambolena azo amin'izao fotoana izao ka matetika atsika dia raha vao misy azo maneligelina kely fotsiny dia te hanapaka foana tsika fatadio amam-polo taona maro vao mahazo kakazo anankiray ka aleotsika mba mitady hevitra hafa anazariana ny tantsika sy tanànatsika fa tsy faly hanapaka foana anome endrika ny tanàna noho izany izao fandraisana andraikitra no raisiny avy ao anivon'ny commune urbaine Mahajanga izao no sady ho fiarovana ny mpandeha tongotra sy ny mpampiasa lalana eto amintsika namaly ny fangatahan'ny fokon'olona tamin'ny alalan'ny fitarainany nataon'ireo sojabe teny amin'ny ambaratonga pahefana manara-maso ny asan'ny sefy fokotany ny fanapahan-kevitra nanesotra ny sefy fokotany eto ankazomena vony
commune Belbaka districtny Mahajanga faharoa hoy ire Sojabe nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo. Efa ela hoy ireto farany no nanaovan'izy ireo ny fitarainana saingy izao fitondram-panjakana izao no ny haino sy namakafaka ny fitarainany vahoaka liam-pivoarana ka izao nandray fanapahan-kevitra hametraka sefo fokotany vaovao vonjomaika izao mandra-pisiny ny fifidianana amin'ity faraparan'ny taona 2024 ity. Zay Sojabe sy ny le président Nasoriny zany tsy nifagnaraka zahay efa ela. Zahay teo zany nitaky hoe mila trésorier, mila chef secteur zany nagatahanay teo. Ino zany natany président Fokotany blane bareny zany le raha igny tsy nekeny ka raha fanandefany zany zahay le dinikinay Sojabe sy ny olo maro de lazainy ndraiky koa zany zahay nitory azy amin'ny fanjakana nefa zahay tsy raha mitory fa mitaky ny chef secteur mitaky ny mpitambola zay zany nitakinay lazainy ndraiky hoe zahay zany hoe mpamonga mpanjakana zany tsy tianay zany zahay olo mitaky hoe hasoa ny vahoaka Fokotany tsisy mpitambola zany no manakory tsisy Fokotany zany erany tany ty tsy maintsy misy mpitambola zany poisy aby zany kenihinay eto zany tsisy mpitambola izy zany sady président Fokotany no mpitambola jiaby zany risy torina ny manga jiaby zany tsisy amin'ny mpitambola fa anazy raiky aby jiaby zany tsy mampandroso Fokotany zany ke zao zany izy avy zany le fanondregna le hosolony ravo zany zahay fokon'olo indrindra ny Sojabe le teo. Tsy mahafantatra ny adilahy politika ataon'ireo mitady seza ireto Sojabe ny ankazomena vony ireto ny fampandrosoana izay matimatesany fitondram-panjakana no tena hitakin'izy ireo mba tsy ho faralahy ny Fokotany ny ankazomena vony fa mba ho anatin'ireo ahazo tombony amin'izay fampandrosoana hoentiny fanjakana foibe izay. Andriamanitra zany isaorantsika satria nareto tonga ty na makafaka sy nanendry izay ologno voatendry avy tagny voatao ny président Fokotany ke nohon'izay isaoranay zany anareo ary izy moa zany nametragna fagnotaniagna teo hoe le hisolo azy magneky fa izy agnano tsisy koa zany maharatsy anazy ke isaoragna zany anareo isaoragna koa izy nagneky nalefantsika hitondra ny Fokotanitsika eto saotra efa ravoravo zahay fokon'olo ankazomena vony président vaovao laninay sady tianay. Misy lalana mifetsy manome fahafahana ireo candidat mpilatsaka kofidiana sy olo mavambahoaka atao amin'ny tontolo ny serasera sy ny fampitambavao amin'izao akatoko ny fampelezan-kevitra milon'ny fotoana raha ny fanazavany siony zavatra tsy mety atao angamba aloha no teneny voalohany dia hoe tsy azo atao ny manao tamtam eny amin'ny arabe hoe ndreto izahay miseho mason'olona be dia be zany dia tsy dia mety loatra aloha amin'izao fotoana izao mbola tsy lerana fa mbola tonga foana n'izay fotoana anaovana an'izay fanaovana fampelezan-kevitra iraky ny rehetrarehetra izay fa kosa nareo kosa dia afaka manao ny asa andavanandro izay ataonareo ohatra hoe manao asa soa nareo eny anivony faritra izay adidianareo eny azonareo atao daholo zany rehetrarehetra izany farany kosa ao anatin'izay rehetrarehetra izay amin'ilay tsy azo atao dia ny miteny hoe fidio zany dia fadio ny teny fidio zany dia fadio satria anisany efa ao anatin'ilay fampelezan-kevitra zay zavatra izay ka tsy tsara raha mitena an'izany ireo candidat izay manao ny asa soa rehetrarehetra zay karakaray ny aina ny Fokotany rehetrarehetra eny. Misy anefa ny tsara ho fantatra amin'ny fampitambavao amin'ny aina aman-jery. Azony candidat ataony mametraka ny laharany amin'ny laharany mandritry ny fampelezan-kevitra fa zany tsy midika hoe manao fampelezan-kevitra izy raha mapetraka ny laharany eo satria iny no alalan'ny olona azy
rehefa tonga tokoa ny fampelezan-kevitra. Ny fahenina ka hatramin'ny fadimy amby roapolo ny volana May 2010 sy 2020 izao no anomboka ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana sy ny mavambahoaka manerana ny Madagasikara.